Ny 2 Febroary, Jean-Louis Ravelomanantsoa. Mpanao fanatanjahantena, isan'ireo nitondra avo ny voninahitry Madagascar tamin'ny taona 80 tany ho any i Jean-Louis Ravelomanantsoa. Mpiazakazaka teo amin'ny 100 metatra sy 90 metatra izy ary nandray anjara hatrany tamin'ireo lalao olimpika nisy toy ny tamin'ny taona 4,790, ny 7,790 ary ny 2,790. Ny taona 3,790 no nahaterahany. Anisan'ireo lalao nandrisany anjara ny tany Mexico tamin'ny taona 7,790 izay natafakatra azy tamin'ny lalao famaranana teo amin'ny hazakazaka 100 metatra. Teo amin'ny laharana fahavalo no nisy azy tamin'izany ka ilay Amerikanina Jim Haynes sy Charles Green no isan'ireo loha laharana tamin'izany hazakazaka izany. Tamin'ny taona 1,790 dia nitany ny laharana faharoa maneran-tany teo amin'ny hazakazaka 80 metatra Jean-Louis Ravelomanantsoa ka ilay Rosianina Valérie Borzov ny tompon-daka. Efa nandray anjara tamin'ilay lalao afrikanina tany Dakar Sénégal izy ary nibata ny médaille volamena. Anisan'ireo nanazatra n'ity mpanao fanatanjahantena ity i Jean Jalabert teto Madagascar sy Jacques Dudal tany Frantsa. Tamin'izy nianatra tany amin'ny Université de Santiago Californie dia efa nibata ny tompon-daka teo amin'ny hazakazaka 100 metatra izy. Ny fianakaviana tsara sitrapo iray no isan'ireo nanohana sy nikarakara azy tamin'izany. Ity olo-malaza teo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena ity no ohatra velona ho an'ny fanatanjahantena malagasy ary mendrika ilay tahaka ny zava-bitany. Ro Febroary 3,790 nandray ny raharaha mampitandrina azy ireo ny pastera malagasy voalohany Rainy Mamonjy, Andriambelo ary Ratsilainga.